Fahaly-miarabantsika tsirairay tonga eto amin'ny fandraisana mofinaina isika ety amin'ny sabata fa 20 volana desambra ity. Miarahaba anao tratra izao andro manokana izao indray ary tondra mavaka anao manokana mba hitombo finoana fanarahana an' Jesosy anay isika. Raha indirantsika ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Mitombo tsy toa misaotra anao izahay satria lehibe ny fitiavanao anay, mahatsapa sy mahatsiaro ny fitantananao hatrany izay. Dia misaotra anao manokana amin'ity anio ity. Misaotra manaika manga ny isa-tokantrano tsirairay avy amin'izao maraina izao. Fantatray fa hitondra vokatsoa amin'ny fiainanay izany. Ary mangataka aminao izay ny toetra ao amin'ny tokantranonay mihitsy aza fa tsy handalo fotsiny ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha teo mofinainantsika androany dia manao hoe fanomezana sy fibebahana sy ny famelan-keloka. Lalaina sy apôstôly toko 5:1-8 manao hoe izy nasandratry ny tanana ankavan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Amen. Betsaka ireo izay diso hevitra mikasika ny toetry ny fibebahana. Mihevitra izy fa tsy afaka manatona an'i Kristy raha tsy hoe efa mibebaka aloha ary izany fibebahana izany no manomana azy indray handray famelan-keloka. Marina tokoa fa mialohan'ny famelan-keloka ny fibebahana satria ny fotoritory sy mangorakoraka ihany no ahatsapa fa mila mpamonjy. Kanefa moa ve ny mpanota tsy afaka keo amin'i Jesosy raha tsy efa nibebaka aloha e? Moa ve ny fibebahana natao sakana manelanelana ny mpanota amin'ny mpamonjy? Izao no avaly ny tenin'i Jesosy manao hoe ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaonany olona rehetra n'antona. Nanome tari-dalana momba ny planin'ny famonjena ny apôstôly Paoly manao hoe ka tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona ary tao amin'ny isatrano. Ary nambarako tamin'ny jiosy sy ny jentilesa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika hozy izy. Raha milaza ny amin'ny mpamonjy indray Jaona dia hoy izy hoe ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Noho izany dia tsy maintsy manatona an'i Kristy ny mpanota ka manaiky azy ho mpamonjy sy ihany mpanampy azy mba hahatongavany ho amin'ny fibebahana. Ny herin'i Kristy no mitarika ho amin'ny fibebahana tena izy. Fanomezana avy amin'ny Kristy tahaka ny famelan-keloka ihany koa ny fibebahana ary tsy mety hita ao amin'ny fo izay tsy niasan'i Jesosy izany. Taonany mpanota amin'ny alalan'ny fanehoan'ny fitiavany teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Fitiavana izay manalefaka ny fo sy miasa mahery eo amin'ny fisainana sy manotory ny fo sy mitaona ny fanahy bebaka. Izany dia izao sy anao tena voataona ao anatin'izany hoe fibebahana marina izany fiaikan-keloka kanefa ny fanatonan'Andriamanitra ihany no voalohany amin'ny dingana rehetra ao anatin'izany. Tsy amin'ny alalan'ny herintsika no ahafahantsika mibebaka, tsy amin'ny alalan'ny fisainantsika ihany koa ny ahafahantsika mahatsapa ny heloka fa ny fanatonantsika ny fahamarinana no ahitantsika ihany koa fa tsy marina isika. Vavaka isika, misaotra anao izay iray hony amin'izany teninao izany. Aoka ny ity andro anio ity ahatsapahanay tokoa ny fahamarinana avy aminao, ahatsiarovanay ny tsy mety rehetra ary ahafahanay manantona anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.